zay mila filaminana fa zay tsy mandeha manao eseka zay nge ny tombotsoanareo de davine tombotsoanareo nge ny divanay lo olo Tsaiky an'itony ny tsindry sy ny famoretana. Ny vahoaka dia mitaky ankitso-po ny zony, mitaky ny fahaseranany, tsy fisin-jiro, tsy fisin rano, mangataky izay mba hovahana izany. Ny vahoaka dia mitaky ny fanitrana mba ho amboarina izany, homena fahafana sy homena zony vahoaka hisitaka tsara. Ankehitriny nefa dia zao basy noentin zareo amoretana, tsy mahazo miteny, tsisy fahalalana. Noho izany dia tsy akena izany, mangataky izay mba hojerena akaiky izao zavatra zao, hovahana ny olona vahoaka. Izay ao amin'ny fikambanana mpanao asa soa dia miaraka amin'ny vahoaka manao izao fangatana sesika izao, satria anisan'ny niaran'ny fahavoazana ihany koa ny tenanay. Tsy manaiky izahay ary niady hatramin'ny farany, aoka mba hojerena ny fiainam-bahoaka. Masina ny tanindrazana. Tsika tsy manao herisetra, tsika mandeha tanapolo. Anjaran'ny miaramila, anjaran'ny gendarme no mieritreritra. Dia za miantso ny miaramila koa mba ampiorangareo ankizy ireo a. Ampiro ankizy ireo fa tsy afaka miady tanapolo izy amin'ireo gendarme mitsifotra lacrymogène na misy mitena raha misy parla rehetra. Fa rehefa misy firy, vao ijoro anareo. Firy maty na firy maraza vao ijoro nareo. Azapsalina ny vahoaka! Azapsalina ny vahoaka! Maneo ny vahoaka maneo hevitra! Mangataka izay! Maneo hevitra izay! Loanay ny lalana! Alao izay ho anamoza tofo! Tsy makasitaka ny fampizaliana tahaka an'izao! Ny fikambanana troisième dia tsy manaiky ny famoretana! Karamanareo dia vahoaka mandoazy. Karamanareo dia vahoaka mandoazy. Tsy vahoaka matoa karamanareo a. Matawa.
Miala zapat. Zay mila filaminana fa zay tsy mandeha manao eseka zay nge ny tombontsoa anareo dia davone tombontsoa anareo nge lekifanay tafiditra ao anatin'ny krizy tanteraka ny firenena malagasy amin'izao araka ny faneho-kevitra noentiny Durlin mpandalina fiainam-pirenena eo ny krizy ateraky ny korontana izay misy amin'izao eo ihany koa ny krizy vokatry ny fataperany AGOA etsekilany dia mbola tsy milamina ny firenena ary ny gouvernemanta efa ravarah-teo ny firenena toy ny Kenya sy ny Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao dia manao pression amin'ny fanjakana amerikanina zany nitohizany zay fifanaraha mpiara-miasa ara-barotra zay zany miaraka amin'ny zareo amerikanina ao anatin'ity AGOA ty anahoana zany ny hoavin'ny Madagasikara ao anatin'izao sakorika zay misy eto amin'ny firenena zao zay zany no andrasany be sy ny maro amin'izao fotoana zao na zaha notaninareo an'izay dia tsy mahavoavaly an'izay satria tsy anjarako ny manao négociation mahakasika an'izay mba tsy hahavery asa an'ireo olona reo zany ary rahantsika malala fa efa latsaka ny katerena ny firenentsika amin'izao fotoana zao noho ny pillage sy ny acte de vandalisme ny tranga teto amin'ny firenena zany ka nahavoaroba fananan'olona betsaka ary amintsika miteny zao zany efa betsaka ihany koa zany ny tsy anasa noho ny fikatona ny tranombarotra zany tamin'ny alalany reny acte de vandalisme sy ny pillage zay nitsanga teto amin'ny firenena ny feny zany dia tena latsaka ambany be zany firenentsika amin'izao fotoana zao tena mitombo ny tahan'ny olona tsy anasa amintsika miteny zao araka izany dia vao maika mitombo ny tsy anasa vokatry izay fataperany AGOA izay eo koa ireo very asa no ny fandrobana ireo tranombarotra lehibe izay nisy ary mitantaina foana ireo mpandraraha amin'izao mampametra-panontaniana hoy izy ny hoavin'ny firenena malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny nanomboka tamin'ny 1er octobre teo zany dia lasa mihatra zany ilay taxe douanière zay napetrany Donald Trump zay filoha amerikanina zany amin'ny firenena malagasy zany
feny zany am'izay fotoana zay dia mitaintaina zany ireo industrie any amin'ny zone France am'izao fotoana zao hoe hanahoana ny hoaviny nde ataontsika hoe industrien zareo sy ireo olona zany miasa ao anatiny zany zone France zany tsy zone France ihany fa eo ihany koa ireo mpisehatra am'resaka asatanana satria isika koa dia manondrana vokatra vita amin'ny alalan'ny asatanana zany makany États-Unis zany rehetrarehetra zany dia mbola miaka daholo na hoe stand by ny fomba ilazana azy amintsika miteny zao ka dia iandrasana vaolana avy amin'ny fitondram-patrakana moa zany indrindra ny filohan'ny république ho zato eo satria izy aloha zany no tsaparany eo fa ny gouvernement efa rava ny parlement koa efa misahotaka amintsika miteny zao satria efa tellement divisé zany ny onivon'izay parlement zay miankina amin'ny fahendren'ny filoham-pirenena no afana mivoaka amin'izao crise misy eto amin'ny firenena izao araka nambara ny Durlin Atrany ny fiatraikan'izay aloha zany dia ankinina amin'ny conscience ny filoham-pirenena izy no mahalala zay décision na fanapakevitra raisiny zany hoe mahakasika ny hoavin'ity Madagasikara ty satria ny hoavin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao dia nde ataontsika hoe entre l'enclume et le marteau zany hoe tena tandondomondoza ary zany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fanapakevitra raisiny filoham-pirenena raha ohatra ka manam-pahendrena ny filoham-pirenentsika dia mazava ho azy fa hiva na dia androany ary izy manan'izay fahendrena zay dia ataoko angambany fa hivady ny mitaintaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ny secteur rehetrarehetra am'izao fotoana zao hoe hanahoana ny hoavin'ity firenentsika ty eo am-pelantanan'olo tokana zany ny hoavin'ity firenentsika ty raha manam-pahendrena izy ary izy olona mivavaka dia tokony fantany ny zavatra miandry azy sy ny zavatra ho ataony latsaka ny katerena tanteraka ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-misy ankehitriny ary miankina amin'ny finiavana politika ny fitondrana ihany no afahana mamany olana